ny olona vosotr'Andriamanitra ireny na miteniteny ratsy ireny na manjary ataony ireny na tsy manjary fa mba manao voatra ny Davida fa na dia tsy nanjary ary nataony Saoly taminy izy voahosotra mbola tsy manjaka fa i Saoly koa fa nosorany Jehova ka na dia efa nanao zavatra mamoha fady ny elan'ny fanan'Andriamanitra ary Saoly hamono azy inona nataony Davida sanatria amiko raha nendry zay inona ozy izy zay voahosotra fa itsika mihaino zany tenin'Andriamanitra izany fa mbola misy olona mahasay ihany tsy mitandrina izany ka tsy hoe mpihaino anao dia zay no mahasambatra anao fa mihaino sady mitandrina izany tenin'Andriamanitra izany mihaino ary mahatandrina hoy ny Baiboly manaiky ny mpitondra anareo fa ny kristianina mihitsy ny tena tsy manaiky mpitondra na eo amin'ny firenena na eo amin'ny fiangonana kristianina zay mpitondra rehetrarehetra eo zay tsy mahavita ahongany ny vahoaka kristianina eny an-dalambe fa asoroko tsika fiangonana apokalipsy tsy mbola niditra tamin'izany fanonganam-panjakana zany ary tsy mbola nidina an-dalambe ary tsy hidina an-dalambe anonga mpanjakana zany satria matoa misy io dia voatendrin'izy voatendriny Jehova na mavita io na tsy mavita dia Jehova no nametraka an'io ao zay anao an'izany ihany manaova an'izany fa isika mihitsy sady tsy manaiky ny mpitondra ara-nofo amin'ny firenena no mbola tsy manaiky ny mpitondra ara-panahy ihany koa fa dia entiny ny hafanapo sy ny fomisendotra tafa oatra any dia tsy rarahako na gadrako rehefa very koa vela ho very any e dia hifankahiteto e tsisy mirarahany zany na inona lazainao na inona lazainao za moa ninona na hitandrina an'izany ny olona na tsy hitandrina an'izany na hiaino zany ny olona ka hitandrina izany na tsy haino an'izany mampatahotra ahy dia izao nanambara ave sa tsy nanambara ny teny ave sa tsy ny teny ny iraka zay nampanaovina raha izay ny tsy vitako dia efa miandry ahy koa ny famaky raha nasaina ny teny aka tsy ny teny saina nanambara ka tsy nanambara miandry ahy ny famaky ary dia izy hoe sambatra ozy izy ny nono zay nononao sy ny kibo zay nitondro anao marina zany ozy izy Kristy kanefa sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka maninona mitandrina izany be da be ny vahoaka latsain'ny olona atao amintsika latsain'ny manodidina aizaka hoe miala amin'io fivavahana io fa tsy izy io e manitra eo anareo e zao no mahazo anareo dia mbola ao foana fa maninona moa ny zohin-javatra ohatr' izany ny voaka an'Andriamanitra mihaino ny tenin'Andriamanitra izy fa tsy mitandrina mahalala ny tenin'Andriamanitra izy fa tsy makato dia ny anaran'Andriamanitra indray no afabaraka satria mihaino fa tsy mitandrina mihaino fa tsy makato dia sahirana dia ny sasany hoe ianareo me manan-karena mpitondra nefa mivoaka anareo me mahantra daholy ianareo mitaingina katikatra fa vahoaka mandeha tongotra dia latsain'ny olona oatra zany nefa itsika vahoaka an'Andriamanitra mihitsy mihaino fotsiny fa tsy mitandrina olanjain'Andriamanitra tsika zao ny antony ny akanesana any amin'ny tempoly nanaovana ny tempoly ngeza be hoy Davida dia ho fanateram-panatitra ho an'i Jehova firy amintsika fiangonana reto zao tena mahatoky amin'izany fanatitra hoe sy fahafolo-karena izany nefa dia mihaino ny tenin'Andriamanitra isan'andro ao nefa ny lakile ny fahantrana tsika nefa manana ny lakile fa tsika koa manana fa tsika manana lakile io mihaino fa tsy mitandrina zany hoe manana lakile fa tsy mamono varavarana dia matin'ny atsika io ivelany eo dia matin'ny orana eo ivelany eo
dia laniny moko ivelany eo dia mijaly eo, tsy mahita ny hoanina, tsy mahavoalofa trano, ilozam-bady dia fahoriana, tsy mahita asa, ny mananasa voaroka, mba misy miditra fa tsisy mipetraka, satria nahoana miainy fotsiny fa tsy mitandrina, miainy fa tsy mitandrina. dia hoy Jesosy marina zany ozy izy fa sambatra tokoa ireny zay tondrana 7 volana io, ary nino nono tamin'izy io na lehibena marina zany fa mihoatra n'izany ozy izy ny olona miainy ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina azy, miainy ny tany ka mitandrina izany. raha ny tokony ho izy tsisy voakan'Andriamanitra tokony ho ory sy hijaly zany, fa ny voakan'Andriamanitra miainy fa tsy mitandrina dia tsy sambatra. Ahoana anao no sambatrako? Zavatra efa teniny voaka zany, sambatra kokoa ny miaino tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany, makatoy izany ny dikan'izany. Amin'ity taona ity tsy sitrak'Andriamanitra tsony nahitantsika voakan'Andriamanitra mbola hitaraina na amin'ny arabola na amin'ny aretina na amin'ny tsy fahombiazana, satria fa io ny mazava amirapiratra amin'izay amin'ity taona ity, fa aza miaino ny tenin'Andriamanitra fotsy fa tandremo ry voakan'Andriamanitra. Amen, amen. Ampiaro ny zavatra zay nomena antsika, fa tsy tokony isy voakan'Andriamanitra iaina amin'ny fahoriana zany sy hijaly zany, fa tokony gentilisa sy izao tontolo zao no tokony iaina amin'izany, fa itsika efa tokony tsy ho amin'izany intsony satria nomena antsika ny mazava. Ka miditra ny taona ity, tsy haiko mampatonga an'Andriamanitra mampiteny ahy izany. Fantatrareo ny afatra tamin'ny sabata faran'ny taona teo, fa raha andeha Mosesy dia nametraka afatra farany, ary tsy maintsy nametraka afatra izy fa andeha. Zany ny fomba ny ato amin'ny soratra masina, tsy maintsy ao any amin'ny toerana anankiray, hifindrany amin'ny toerana anankiray, dia izay dia efa nomena antsika ny afatra, satria hoy Jesosy hoe za tsy ho eto aminareo isan'andro isan'andro, fa tsy maintsy andeha amboatra fitoerana ho anareo, ary raha andeha amboatra fitoeranareo dia mbola ho avy indray ka andrainareo aiza ozy izy ho any amiko. Fa alohany nandanan'i Jesosy nametraka afatra izy, alohany nandanan'i Elia koa nametraka afatra koa izy tamin'ny Elisa. Elisa nahazo mipovoara tany amin'ny Elia satria nahoana? Na mora na sarotra na inona zavatra nitranga tao, tsy nialina mihitsy io Elisa io tamin'ny Elia. Na inona vavan'ny olona, tsy fandatsan'ny olona, sy opa isan-karazany sisisa, na inona fisedrana sy fitsapana, na mafy na mora, na manana na tsy manana, na marary na salama, za tsy alina aminao izy. Tonga amin'ny farany izy nahazo an'le pouvoir tany amin'ny Elia, fa maro ny mpaminany tamin'izany, maro ny mpianatra tamin'izany, fa tsisy nahazo nan'izany hoe za dia ho eo hatramin'ny farany. Saron'io koa tsika fiangonana, maro tsika nefa tato, fa maro koa nefa ny lasa, fa mbola misy tavela, fa mbola maro tsika tavela, dia aritra koa ve ianao zany, na mora io na mafy na mangidy, fa raha fa maharitra ianao ka mihaino ny tenin'Andriamanitra mitandrina izany a, dia sambatra mihoatra ny olona rehetrarehetra ianao a. Meo an'Andriamanitra ny dera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay. Alleluia! Azotsika ve izany? Dia mandehana ry voakan'Andriamanitra, samy manapaka an'izay ho avintsika tsika manomboka amin'ity taona ity. Fa ny afatra nomena antsika tamin'ny taona lasa iny dia hoe kapao efa 3 taona nitady vokatra fa tsy nahita, dia hoe aleo asiana zezika, aleo asiana zezika, fa raha maizina foana ny andro dia tsy zava-maniry ho velona izany, fa tsy maintsy mila mazava izy. Dia tonga ny mazava zao ho antsika zay mbola tsy tena maniry fa mbola malazolazo ao, mbola matory ao, mbola tsy mifo, dia tonga amintsika ny afatra, tonga amintsika ny afatra fa ho kapaina zay tsy mamoa
amin'ity taona ty fa asiana zezika dia io le mazava le zezika tonga le zezika mazava ho amintsika dia nyteneniny tandremo ary a mampitandrina indray izy so dia mbola ny maizina ihany no hiditra ao aminao ao na hiala aminao indray ny mazava ka ny maizina dia mampitandrina izy ny antony zany dia zao satria misy olona tena mbola hialany zany mazava zany amin'ity taona ity misy olona hialany zany matoa izy mampitandrina hoe tandremo sahala amin'ny hoe aza mangalatra dia misy olona angalatra ao zany matoa izy miteny hoe aza mangalatra misy olona angalatra ao zany dia tsika koa zany manontany tena vavaha mafy satria izay le toyny eto bebaha mafy mba tsy ianao no tsy atana ny mazava ao anatinao fa rehefa lasa miala aminao ny mazava tonga ny maizina zay ataonao maizina ny fidiram-bolanao maizina ny asa mandraranao maizina ny tokantranonao maizina ny zanakao na miditrany sy ny adalany rehetrarehetra maizina ny fambolenao ny varotra ataonao ny fitaterana ataonao ny asa tanana ataonao ny fiompiana zay ataonao maizina daholo dia ho aiza ianao fa tsy tonga aminao ny mazava dia hoe tandremo io mazava io so tsy voatazona fa ny aizina indray no tonga amin'ity taona ty zany izara rondray nivoaka an'Andriamanitra misy ahazona io mazava io satria nahatadidy tsara nitandrinay tsara ny afatra zay nomena fa ho an'izay tsy mahatadidy dia tonga ny maizina dia rehefa tonga ny fahavoazana dia mitsetsetra fotsiny ianao ny le olona sahala amin'ny olona anankiray mpianatra efa marary foana ny lohany amin'le fianarana dia ozy ny dokotera hoe raha mbola mianatra be anao dia ho lasa daly ianao ka izy nefa ny te ho lasa lavitra faran'izay faratapony tsy ny rara iny voan'ny siromena azy amin'izay izy lasa daly iny amin'ny arabe izy mitabataba suis l'étudiant de l'université de Madagascar fa hoana iny miteniteny frantsay ny amin'ny lalana iny izy iny iny manampahaizana be fa lasa dala dia izy ny olona dia mampalahelo re raha oloatra ny reny dia lasa dala dia mitsetra tokoa le olona fa lasa dala le olona fa nampalahelo fa mahendry azy ve zay lasa endry am'izay ve le dala satria nitsetsetra azy daholo ny olona dia mampalahelo lasa endry ve le dala tsy mahendry anazy zay ny kila ny faly tsy tsara ho azy miseho milaiko aizako iny ny hafaraniko aiza zao zy andriamaniny aizy falin'ny olona anao faly amin'ny fahavoazanao koa ny olona ko zarany anao vo fa izay le izy rehefa tsy mitandrina ny tenin'Andriamanitra zay omena antsika isika ka misy fahavoazana mahazo antsika eo dia mitsetsetra anao ny olona mampalahelo sasany mandatsa iny ny hafaraniko fa nytenenina ko sasany faly tsara ho azy zaiko be lo loatrako mpiainy fotsiny dia lasa manadino fa tsy mitandrina zay voasoratra dia io moa nafaran'ny Kristy izy ato inona moa zany resaka tena ingeza be fototra ahafahana mitandrina zany tenin'Andriamanitra izany dia nanome fanoharany Kristy ato ny amin'ny Jona mpaminany indrinitsivy amin'ny roapolo sy manaraka zay manao toy izao ary raha mbola niangona ny vahoaka betsaka dia nilaza hoe izy ty taranaka ity dia taranaka ratsy fanahy mitady famantarana izy nefa tsisy famantarana omena azy afa tsy famantarana any amin'ny Jona fa tahaka ny Jona izay famantarana tamin'iny vita dia toy izany koa ny zanak'olona amin'ity taranaka ity ny mpanjaka vavy tany atsimo dia niarany tsangana ny amin'ny lehilahy ny amin'ity taranaka ity ny amin'ny andro fitsarana ka nameloka azy vavy tany amin'ny farany tany izy ieniny fahendren'ny Solomona nefa indro misy lehibe no Solomona eto
ny olona tany Ninive iary itsangana amin'ity taranaka ity amin'ny andro fitsarana ka nameloko azy fa izy nibebaka tamin'ny teoriany Jona teny nefa indro misy lehibe no Jona eto. Inona ny sarin'izany? Ny olona zay tsy nalalana zany Jona zany nanao ny adalana sy ny faratsiny rehetrarehetra. Rehefa tonga Jona nitondra ny tenin'Andriamanitra dia nieny ny olona dia nitandrina izany afatra izany. Fa le tena zanak'Andriamanitra, le tena milaza ho zanak'Andriamanitra, toriana ny teny fa tsy mety mitandrina izany, tsy mirarahana izany. Nefa le mitondra ny afatra lehibe noho i Jona. Jona tsy manana fahefana hamonjy ny olona na merin'ny olona. Jona tsy ho velona mandrakizay. Jona tsy niakatra any an-dafy. Fa le Kristy tompon'ny fanambarana miteny ato amin'ity Luka ity. Io le lazaina amin'ny Isaia hoe teniny nampitondrain'i Jehova ny mpanompony no miteny. Fa ny olona tsy mirarahana izany teny zany. Nefa io tompony teny io mbola lehibe noho i Jona. Mpanjaka vaviny Solomona avy. Tsy Solomona no voapahina izy tato. Mpanjaka vaviny Seba avy lavitra, lavitra. Na andeha lavitra mba hieno zany fahendren'ny Solomona mpanompon'Andriamanitra izany. Gaga izy na hieno azy. Fa zao misy lehibe no Solomona io, Kristy tompon'io fanambarana io. Kristy tompon'io fanambarana amin'ny Apokalipsy io. Dia voaray ny vahoaka ny afatra. Voaray ny vahoaka ny afatra fa tsy mitandrina izany ny vahoaka. Tsy mitady izany ny vahoaka. Tia ny avy any lavitra be any mandeha mba hieno ny fahendrena amin'ny Solomona, mba ahoana zany fahendrena zany. Fa Kristy lehibe no Solomona io efa tonga eo amin'ny vahoaka. I Kristy io tondra ny teniny. Tsy mirarahana zany ny avoaka an'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoana zay tenen'Andriamanitra, zany tsy afaka mpianatra Apokalipsy zany intsony. Dia ahoana? Nefa io ny afatra nasaina nitandremantsika, io ny afatra nitsonatsika. Firy amintsika zao no mba fa manana an'le boky ny Apokalipsy ao an-tokantrano ao. Firy amintsika efa manana azy io. Io tsisy anazava ohatry ny teo aloha intsony fa efa voasoratra io. Zany hoe io ny Baiboly efa eo. Efa voasoratra io. Firy amintsika no efa manana ao amin'ny tokantrano. Nefa ianao ilay hitondra n'inona? Ny mazava. Ahoana moa anao no anana ko ianao ary tsy mahavita mitandrina zay voasoratra ao koa. Le afatra lehibe indrindra zay nomena antsika. Lehibe noho Solomona ny tompon'ny afatra amin'ny Apokalipsy io. Lehibe noho Jona ny tompon'ny afatra amin'ny Apokalipsy io. Fa nitaranaka tamin'izany ny olona zany ozy izy hitsangana hitsara anareo. Satria milaza tompon'ny afatra nefa tsy miaina, tsy mankatoa izany afatra izany. Nefa io ny mazava efa tonga ao dia tandremo ary. Fa ho avy ny maizina. Za tsy hanao fanentanana zany hoe mividiana boky ny Apokalipsy izany intsony. Ary za koa tsy teny mpiara-miasa hoe manaova publicité mikasika an'izany. Fa rehefa tsy taitra amin'izany ny voaka an'Andriamanitra velao ao. Fa tadidio fa zao ny tenin'ny Kristy. Za manana ondry hafa ivelany ity vala ity. Zany nampatonga anazy teny eto misy lehibe no Solomona eto izy tsy inoanareo. Misy lehibe no Jona eto tsy inoanareo. Fa mbola nampian'i Kristy zany any amin'izany. Za manana ondry hafa ivelany ity vala ity. Fa aza mieritreritrareo hoe raha mangina reo zaza reo. Fa raha reo zaza reo no mangina dia hivato no hiteny. Hivato no hiteny. Raha mangina reo zaza reo. Lehibe no Solomona eo fa tsy mino zany ny olona. Tsisy manana nyty afatra omena antsika ty. Itsika ny tendrena, itsika ny nantsoina tamin'ity afatra ity. Itsika indray no tsy mampisy lanjany azy.
dia mihita amin'ny fiainantsika miha mahantra miha mijaly ny sasany zay atao tsisy mahombo daholo sasany miha mitotongana ny fiainana dia efa ahoana ngavy Andriamanitra tsy mihaino ngavy izy tsy mamaly fa maninona ny ohatr'izao maty ny latsa sy vavan'ny olona zany nataon'i Jesosy tamin'ny reto olona nanatrika azy reto famantarana iray ihany nomena anareo tahaka ny tamin'ny andron'ny Jona za tsy hanazavana io famantarana io fa haitsika io fantatritsika vahoaka io famantarana io fa io ny lakile samy manana ny lakile ny daholo ny olona any fa io ny lakile ary tsisy manana ny lakile io raha tsy isika io famantarana ny amin'ny Jona io isika no manana ny lakile io fa nefa tsika manana ny lakile tsy vahatsika le trano satria tsy mitandrina tsy makatoa dia io tsika mitaraina io mijaly io potika ena ny fiainam-panazana ny sasany mandehandeha amin'ny toerana tsiraray avany dia potika ihany ny fiainam-panahy tsy hita intsony nefa nanana an'le lakile fa misy lehibe no Jona eto fa tsy taitra amin'izany boaka an'Andriamanitra dia ozy izy eo amin'ny andininy 7:30 tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo an-davaka no ambanin'ny vata famarana fa petrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo an-davaka na eo ambanin'ny vata famarana fa petrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitan'izay miditra ny mazava hitan'izay miditra n'ino ozy izy ny mazava zany no mampatonga indreny fanambarana ataotsika ireny tsisy tahotra tsisy fisalasalana rehefa Jehovah ny mampiteny dia manao fanambarana ofisialy miteny amin'ny fomba ofisialy na niafatra zay toroitsika eto tsisy afenina rehefa izay no ampitenen'ny Jehovah tsisy hoe tandremo fa misy pitsikilo ao aza miteniteneny ity na miteniteneny ry aizany misy jiro mazava zany no asitrika eo ry ambany ery ka na misy pitsikilo areo dia aleo hitany pitsikilo ny mazava fa tsy afenina anazy fa matoa afeninao ny mazava misy zavatra tsy mazava ao zany dia asitrika ao any ambany inona any ambany latabatra asitrika ao anaty lavaka any mazava hafahafa zany fa netsika tsy afenina fa dia lazaina amin'ny radio sy ny tele eny masom-bahoaka satria izay nanirahana atsika hitondra n'inona mazava ka tsy afenina fa atao hitan'ny olona rehetra ny mazava na mazaka ny olona na tsy mazaka ny mazava amen mbaranareo moramora ny afatra nyreresitsika atao zay zao tontolo zao mihitsy ny voakitikitika ny fahefany ny heriny ary mampiatsika ampo zany mampiatsika ampo zany ho hitanay ao ary fa ifakahitsitsika fenao no iza fampiriny zay izy ianao fa raha nafenipeniny zany tsy afaka mampiasa ny ampony izy zany nampatonga ny Jehovah tamin'ny andron'ny Farao tany Egypta na mafisy ny Jehovah ny foniny izy ny Farao fa nalefa ny Jehovah ny mazava tonga atao amin'ny Farao tonga Mosesy fa arakaraka ny natongavany tao sy ny famantarana dia vao maika Jehovah mihitsy manamafy ny fony Farao fa tonga ny ora farany nanaiky ihany Farao satsy nanaiky fatany tsara amin'izay tena herin'Andriamanitra ny amin'io dia izay ny zavatra misy amin'ny firenentsika Jehovah mihitsy ny manamafy ny fony reo filoham-pirenena ny fandimby rehetrarehetra tory eo Jehovah manamafy ny fony reny olona rehetrarehetra ireny fa rehefa avy eo ireo daholo no aninona daholo rehefa Jehovah mampaninina azy mampanaiky azy dia aninona daholo reo izy dia manaiky ireo fa tsisy mazava asitrika any ambany farafara zany ary za rehefa mampiteny azy Jehovah dia matoky azy dia tsy matahotra zay hitranga sy hipoaka any zay ataonao any da atao ny tompon'ny fahefana no naniraka tompon'ny hery sy ny fahefana naniraka kona no atahotra hiteniny ampitondrainy
raha teniko zany de miororo sy mangovotra fa izy nampiteny nampitondra ny mazava de tsy afeniko zany mazava zany indraindray rina tsika atao anatiny azy zany tsy mazaka ninona mazava vo misy mazava anakiray mipotra de efa misy miala azy nefa zatra n'le mazavazava mitsilopilopy vo mafimafy le fahazavana tonga de jambena ny maso ialako fa tsy izy tsony io ohatrany mazava loatra eny marina nizy zany nampivady reny ohatranao tsy de ty mazava amin'ny alina le ady maizina ihany no maninona matahotra ny mazava sare misy zavatra tsy mazava ao misy zavatra tsy azo aseho amin'ny mazava ao nefa mpivady tsy mba hoe mampianada fa mpivady vonohy jiro aloha mba irehetra io ayayayayayayay tsisy raha milaminy eto raha vo mirehetra io fa de ady a vo maty ny jiro de miasa daholo ny voalavo sy ny rehetrarehetra mikorofokorofoka any ambany fandrinany daholo ny voalavo satria tsy mazaka ka ny any mazava tsy azo ko atao ny apiditra azy any anaty vata famarana na anaty lavaka fa tsy maintsy aseho koa de tsy maintsy lazaiko na iza mazaka na iza mahatanty na iza tsy mahataty na iza tsy mahazaka fa velao hitan'ny firenena rehetra ninona ozy izy ny fahazavana de ambarao zany amarana atsika azy de ozy izy hoe andininy fahatelo efatra amby telopolo andininy efatra amby telopolo ny masonao ny jirony tena ko raha tsara ny masonao de mazava ny tenanao rehetra fa raha ratsy izy dia maizina koa ny tenanao ko tandre mifandrao maizina ny mazava zay ao anatinao io ny tena fanevantsika tandre mifandrao maizina ny mazava zay izy izy ao anatinao ary raha am'zany raha mazava ny tenanao rehetra ka tsy misy maizina de azava koa izy rehetra tahaka ny jiro raha mirehetra tsara ka manazava anao ny masonao ny jiro ny tena ko raha tsara maso ianao dia tsy ho voanjobory mihitsy na ino ny dona na ino ny tranga fa dia tsara maso foana ianao ary raha vao tsara maso anao de aitsika tsara fa io tsara maso oa mahavita manapoka na ambony na ambany na mivoaka na miditra ary dia zay tsy hipoka no manenina ka dia mahareza atsika tsara maso rehetrarehetra mba hazava tokoa ny tenatsika ary tsy mahatsy anana maso ratsy tokoa tsika fandrao de maizina ny mazava zay ao anatitsika de izany ny mampatonga n'le apokalipsy faran'ny perikopa atsika io ny fahazavana ny menatsika de jereva am'le toko fahavaloa fa am'tianako azy fotsiny rehefa ny vana ozy izy ny tomboka fehefafito de nangina tokony atsasakora ny tany an-danitra vana ny tomboka sefafito de nangina tokony atsasakora ny tany an-danitra de rehefa vita zay fanginana zay de nitsofina ny trompetra ho avy ny anjely hitsoka ny trompetra de ny zavatra anakiray apetrany eo de ny vavaka ny olona masina andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ary nisy anjely anakiray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny altara ary nitondra lovia volamena fandoroana didikazo manitra izy ary nomena didikazo manitra betsaka izy anaterany azy mba ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny altara volamena fandoroana didikazo manitra zay nolony seza fiandrianana ary ny fofony didikazo manitra mba ny vavaky ny olona masina de niakatra avy eo tanan'ny anjely eo anatrehan'Andriamanitra amen ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana didikazo manitra de nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny altara ka nanipizany tamin'ny tany de nisy kotrokorana sy feo sy elatra rororo tany ary ny anjely fito zay nanana ny trompetra fito de niomana itsoka zao ny sarin'izany ny voaka n'Andriamanitra tonga ny fotoana ty anaterantsika efa natitra ao an'Andriamanitra didikazo manitra ao an'Andriamanitra arabaky teny de ny fanatitra zay atao rehetrarehetra na rano na radio io na vafolokareny io na inona io de apartiran'iny ny vavaka ataotsika de ivavaka ny olona masina io izy a de maninona ny fofony
didikazo manitra mba nivavaky ny olona masina dia hiakatra eo an-tanan'ny anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe amin'ity taona ity zany ho an'izay vahoaka zay mitandrina ny tenin'Andriamanitra io, akatoy ny tenin'Andriamanitra zay efa nyrenesitsika io. Iazona ny afatra ny boky ny apokalipsy izay nomenantsika io. Dia manomboka amin'ity taona ity koa zany ny fivavakitsika rehetra, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra, hatramin'ny mahantra ka hatramin'ny manan-karena indrindra, dia hiakatra tahaka ny fofona manitra eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra. Hoentin'ny anjely io dia ho tonga any ny fitarainantsika rehetra tahaka ny mesazy alefa any amin'ny olona. Dia tonga iny na any États-Unis ary izy na dia afatsitsika mesazy aty Madagasikara, dia tahak'izay koa ny fivavakitsika. Dia ao anatin'izay fivavakitsika inoan'Andriamanitra izay menotsika rivoaka rehetrarehetra zay meno amin'izao fotoana zao ato tokantrano ato, fa tsy eto Ambohimarina, amin'ny radio na atao am-piangonana koa mihaino zao toroteny zao eno tsara. Fa manomboka amin'ity ny fivavaky ny olona masina rehetra dia anjely nitondra azy any amin'Andriamanitra dia ivaly daholo zay tadiavinao rehetra, ho azonao zay angatanao rehetra. Dia hitsoka ny trompetra amin'izay izy. Dia rehefa nitsoka ny trompetra amin'izay le anjely dia fanohitra amin'izay ankilany, mirotsaka amin'izay ny loza. Izany hoe eno tsara manomboka amin'ity taona ity zany dia ho avy ireo karazana loza maro samihafa efa nanomboka izy vao nanomboka ny taona. Ny ranomasina io, ny tany io, ny rano, ny masoandro sy ny volana sy ny kintana, isy haitany, isy tondra-drano, isy cyclone efa hitantsika io cyclone io. Fiangonantsika zao tany Tomasina dia tena nitsofony tanteraka, tsisy nipetraka na ny ray aza, lasa daholo, dala sisa tavela, dia tafilanitra. Ny ao Mangarano zany ary isany anankiray koa zany tsy nandehanako teny avy loha, satria misy vahoaka an'Andriamanitra mijaly ory anatin'ny fahoriana. Zany efa andeha hifaly hinana sakafo hoan'ny pitoloha eny amin'ny lapam-panjakana, tsy mety amiko zany. Ny afatra koa efa nomen'Andriamanitra rentsika teto ny amin'ny Davida sy i Saoly. Tsy aza vaika intsony zany fa efa fantatritsika fa nahazo fanasana herinandro melohan'ny omaly tsy ohatran'ny nazatra. Ary na dia nitoeranay azy amin'ny latabatra io amin'ny plany eo dia tena eo anoloan'ny président mihitsy voalohan'ny table. Tsy nisy zany hatramin'izay, tamin'ity izy zay dia Davida Saoly mihitsy le izy. Tsy maintsy eo anoloan'ny Saoly eo Davida ho hitan'ny masony. Zany ny plan tao enjana be ne zany fa ianareo tsy mieritreritra zavatra ohatran'ny zavatra mandalondalo zany fa alalina ane zany. Hatramin'izay zay fanasana teny tsy mbola nipetraka tao anoloan'ny latabatry manatrika ny filoham-pirenena zany, na izy filoham-pirenena fandimy tao. Fa ny afatra efa nomen'Andriamanitra tamin'ny taona lasa efa miasimba, efa miarava amin'izao fotoana izao ty tany ity. Fahaizany misy ianao ary dia mandinia teny ianao zany, raha tratran'izany tsofona ny trompetra izany fa mety mbola mihaino ny tenin'Andriamanitra ianao fa mbola tsy maninona, mbola tsy mitandrina. Dia mareza ry voaka an'Andriamanitra fa velona amin'ny vaninandro apokalipsy tika atsika zao, efa mipoitra daholo ireo zavatra nyresantsika rehetra ireo, fa zavatra roa ny miandry, na ny mazava ho amintsika amin'ity taona ity na ny maizana. Dia mampitandrina ny teny fanefa ato amin'ny lioka hoe tandremo sao dia maninona indray ozy izy, ny maiziny indray, ny mazava zay ao anatinao. Ny tompony ahitantsika tsiraray avy samy ho ambin'Andriamanitra amin'ity taona vaovao ty. Amen.
Sangantsika ivavaka ary isaotra an'Andriamanitra. Ivavaka itsika isaotra an'Andriamanitra. Jehovah'Andriamanitra ray eo. Magaga ny fitiavanao izy izao fiangonana izao. Ny zanaka tianao ianao no anarina sy fahaizana. Ity vehivavy iray ity tompo dia niresaka tamin'ny vahoaka nanao hoe sambatra ny kibo izay nitondra anao mantsy ny Kristy sy ny nono izay ninonoanao fa izy nanao hoe eny tokoa. Kanefa maika sambatra aza ny mihaino ny tenin'Andriamanitra ka mitandrina izany. Nilaza tamin'ity hafatra ity ny tompo androany Jehova hoe tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao an-davaka na ao ambany vata famarana fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro izy mba ho hitany izay miditra ny mazava. Andriamanitra ray eo, nofidiana manokana ty fiangonana ity hitondra izany mazava izany, ny hafatra farany ato amin'ity baiboly ity dia ny bokin'ny Apokalipsy. Mivavaka Andriamanitra ray eo mba hanao tahaka ny mponina tany Ninive nivoaka an'Andriamanitra ka raha mare izany hafatra izany dia mba hibebaka tokoa satria ny lehibe noho Jona no hitondra izany hafatra izany dia Kristy. Matoky izay Andriamanitra ray eo fa voarainay ny hafatra ary ny fananao masina ny hitoetra amin'izao fiangonana izao mba hitazona ny mazava ato anatinay ka hitandrina izany izay fa tsy sanatry ny maizina indray no tonga aty anatinay ka hanala ny mazava. Dia misaotra anao izay Andriamanitra ray eo, ny fivavaka izao fiangonana zao anie dia ho tahaka ny nemboka manitra eo amin'ny seza fiandriananao tokoa ka ny anjely ny tompo dia hitondra izany eo am-pelantananao. Ka raha miantso izao fiangonana izao dia mienoana ao any an-tanitrano. Raha mitaraina izao fiangonana izao dia mamaliana ao any an-tanitrano. Anao ary ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy, tompony famantarana tamin'ny andron'ny Jona no anonona sy angatana izany vavaka izany. Ho azy ane ny dera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Halleluja. Amen. Nasatsika ary mba hamonjy toerana. Isaoran'Andriamanitra amin'izany hafatra izay nomenantsika izany. Raha atory ianao dia mirary toromasambatra ho anao dia eto am-pianona ny hafatra. Raha hiasa ianao dia ho tahiny tompony ny dianao eny an-dalana ary raha tratranao am-pisakafoanana dia mirary soajotomana ho antsika tsiraray avy. Samy ho tahin'Andriamanitra avokoa isika rehetra.